sehatra hafa tanteraka kosa indray sahirana ireo orinasa tsy miankina izay manafatra akora avy any ivelany vokatry ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Misy amin'izy ireo moa no voatery mampiato ny famokarana ary mirosy ihany koa amin'ny chômage technique. Orinasa maro no trapasairanana ankehitriny vokatry ny fitokonana misy eo anivon'ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Misy ireo voatery miroso amin'ny chômage technique raha ny fanamariana izay noety ny talepana tanteraky ny GEFP na ny groupement des entreprises franches et partenaires. Tena misy tokotra moa zany ny fiatraikany satria ho an'ny mpandraraha amin'ny izay tsina raha mahafantatra fa dimamby 90 ny asanay da lefa ahondra ny fandrananay tana makany ivelany ary misy akora ampiasainay da farana makany ivelany oentin'ny loplana cargo tonga ivato le entana de tsisy olona afaka mandray an'le entana mba ahafahanay mamoaka azy de sahiran'izay am'izay de voatery rehefa satria rehefa ahodiny iny de verina lefa ahondrina andray mandeha de roplanina koa ny ilainay de noho ny fisian'izay fitokonana zay de sahiran'izay satria rehefa orinasa vitsivitsy mampikambana ty aminay na miankina zato isan-jato amin'ny fitaterana anabakabaka na miankina amin'ny ampahany sahirana amin'izao fotoana ary orinasa vitsivitsy efa nandefa mpiasa atao hoe chômage technique izay mampalahelo satria tsika andro vitsivitsy de tonga ny feti-perena de tsy miasa le mpiasa satria fandavana ny karama de arakaraka ny isan'ny asa vitany misy an'izay ny contrat ny mpiasa miaraka amin'ny mpampiasa ary tsy fidiny ho anay satria na ny client-ny akory ny matahotra zay mety ho lasa n'olo-kafa ary anatin'izay koa le mpandeha amin'zotra na eto atoerana na makany ivelany régional de voakazik'izay koa anatin'izay ka olana goavana ihany koa no sedra ny sehatry ny fizahantany ary lasa takalinaina ireo mpanjifa na ireo avy eto atoerana na ireo teratany vahiny. Voafaritra anatin'ny lalàna iraisam-pirenena ny zo ananan'ny mpiasa anatanteraka fitokonana fa tokony misy ihany ny fitsinjovana ny mpanjifa ka isy ny ampahan'ireo mpiasa no miantoka ny fampandehanan-draharaha na ny service minimum. Ny irarin'ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina dia ny isin'ny fifampiresahana eo amin'ny telotota ireo syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny Air Madagascar, ireo mpitantana ny kompania ary ny fanjakana mba ahitana vahaolana maharitra ho an'ny tombotsoan'ny firenena.